tongony ty ny fotoanany fitoalady zay rahanao ny fiangonana evangelika chaîne le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fitoalady dia mitondra loha-hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa hoy ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaim-paona na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava rehetra amin'ny fiangonana chaîne eo amin'ny sinema Rex Synritz isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sy sasany ny fiangonana chaîne eny Tanjombato kosa indray dia amin'ny ena sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy pirovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao dia falimiarabantsika rehetra ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana evangelika chaîne ao anatin'ity fandarana ity sotranao zahay manaiky anaraka ny fandarana ao anatin'ny minitra vitsy zay rahantsika eto mino amin'ny foko rehetra fa tsy aririnanao ny fotoana izay rahantsika fa hitondra hery hitondra fampaherezana ary amelombelona ny fanahinao indray ny ten'Andriamanitra fo izay famizarako aminao androany ariky ny fanao moa raha ohatra ny fampanaraka ny fandarana dia ety am-piandohana no mampafantatra ireo filazana vitsivitsy izay iarahanao ny fiangonana evangelika chaîne ny fiangonana evangelika chaîne isan-taona dia manana fotoana tena lehibe dia lehibe ary ara-baiboly mihitsy ilay izy tena zavatra ohatrany hoe mipetraka tsy hoe ohatrany tena mipetraka amin'ny fotoana anaty baiboly dia ny fotoana ity dia fotoam-bavaka anakay antsoina hoe fito alahady izany hoe alahady anankifito ilay izy io dia manomboka amin'ny alahady ho avy izao dia ny 27 ny volana septambra izany dia mitohy fadimy amby roapolo ny volana septambra izany dia avy indray mandritry ny oktobra ray manontolo isan-kalahady zany izany hoe alahady anankifito izay mahatonga azy antsoina hoe fito alahady fotoam-bavaka isan-kalahady misy loha-hevitra lehibe izy ity ary ny loha-hevitra dia hoe ny fanomezan'Andriamanitra tsy voatam'ity taona ity akory ny fiangonana no nanao an'ity fotoana hoe fito alahady ity fa isan-taona ny antony dia satria ny tompony ny teny hoe manaovy ianao fotoam-bavaka mandritry ny fito alahady ao anatin'ity vanim-potoana ity mety hiteny angamby ianao hoe fa vanim-potoana inona izany ao anaty baiboly dia misy vanim-potoana anankitelo lehibe izay ionan'Andriamanitra amin'ny olona sika rehetra angamba dia malala fa ny raharaha rehetra ety ambany masoandro dia samy manana ny fotoanany sy ny androny avokoa ary ny zavatra rehetra dia manana ny fotoanany daholy raha sanatria ianao ka tsy mahafantatra ny fotoanany zavatra anankiray dia mety ho taraiky ianao na mety ho vototra mihitsy ianao amin'ny zavatra izay ho manin'Andriamanitra ao anao Andriamanitra dia Andriamanitra ny fotoana rehefa hiasa ety amintsika ety ambany masoandro izy ka mila fantatsika hoe amin'ny fotoana inona Andriamanitra no manao inona mba ahafahantsika mahay mihetsika araka ny tokony ho izy hahitantsika n'Andriamanitra araka ny tokony ho izy eo amin'ny fiainantsika ny vanim-potoana anankitelo lehibe ao anaty baiboly dia ny fotoanan'ny Paska ny voalohany dia ny fotoanan'ny Pentekosta ary ny fotoanan'ny Tabernankely ny fotoanan'ny Paska dia ny volana Abiba na ny volana Nisanina izany izy io dia raha ao anaty baiboly izany dia io ny taom-baovao ara-baiboly taom-baovao ny zanak'Israely dia avy eo indray mandeha ny Pentekosta amin'ny fotoana io mamangy ny vahoaka ny Andriamanitra dia mandeha ny fotoanan'ny Tabernakely ny fotoanan'ny Tabernakely koa dia taom-baovao anankiray faharoa izany hoe anaty baiboly izany dia misy taona vaovao anankiroa ao anatiny ohatrany hoe taona anankiray raha izay nafana milaza anazy raha mpifanarana amin'ny kalendriantsika izany fa misy taom-baovao anankiroa lehibe ary eo amin'ity fotoanan'ny Tabernakely ity Andriamanitra no manapa-kevitra ny toy ny tantara rehetra na ho tohizany tantara ny zao tontolo izao na tsy mety manontany ianao hoe manapa-kevitra ahoana moa ao anaty baiboly mazava be mihitsy izany raha miresaka tsika ohatra ny fiavian'i Jesosy raha ho avy Jesosy eny amin'ny raha hoalanitra tsy hoe raha ho avy rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raha hoalanitra dia tsy fantatsika ny andro na ny ora izay hiaviany fa kosa ny vanim-potoana na hoe ny saison iverenan'i Jesosy dia mazava be mihitsy ao anaty baiboly
fa tsy amin'ny fotoanany pasika izy no iverina ary tsy amin'ny fotoanany pentecoste fa amin'ny vanim-potoana ny taberna kely tsy miresaka andro na orako fa miresaka saison anankiray ito amintsika zao dia misy saison anankefatra na vanim-potoana efatra ny lohataona ririnina fahavaratra ary ny fararano tsy andro anankiray zany na ora anankiray fa vanim-potoana dia ao anaty baiboly misy natsoina hoe vanim-potoana ny taberna kely ao anatin'io fotoana io ny tompo no avy zany hoe eo ny farana ny tantara n'izao tontolo izao na tsy ka raha mahita ianao io fotoana io dia eo anelanelan'ny volana septambra sy ny volana oktobra izany dia eo no ahafahanao mahita karazana tantara mahatsiravina be da be satria fantatry ny fahavaratra hoe efa tombotra ny andro ny denidevoly zany dia manao zavatra be da be mihitsy izy zay mahatonga anao mahita karazana loza be da be sy raha tsy mitranga eto ambony tany melohany ampitany amin'le hoe le taona vaovao manaraka indray tsy ana zavazavatra lavabe aloha androany satria angamba tsy any ny tena tiantsika tongavana fa ny antony tena nresako azay dia hoe misy fotoana ny fanaovan'andriamanitra zavatra ka rehefa miresaka hoe taona vaovao dia andriamanitra zany ao anatin'ity vanim-potoana ity dia zavatra ho ataon'andriamanitra amin'ny fiainantsika izavatra avelon'andriamanitra hitranga omen'andriamanitra ho atsika isy famindram-po fahasoavana vaovao avototr'andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy andriamanitra dia manao zavatra amin'ny fotoanany mikohatra anankiray ianao rehefa tonga ny fotoana hamoahan'andriamanitra ny zanak'Israely tao Egypte dia zao volazan'ny baiboly hoe dia ny maro indrindra ny Israely satria nahoana satria tonga ny fotoana hamoahan'andriamanitra azy tanao amin'ny fotoan'andriamanitra tonga amin'le hoe eto ny fotoan'andriamanitra naovany zavatra dia misy zavatra sinina be da be mitranga fitahiana zavatra mahafinaritra betsaka ampitrangan'andriamanitra fa ianao rehefa tonga ny fotoanan'andriamanitra ka ity fotoanany fito alahady ity dia tena fotoana lehibe mandritry ny fito alahady zay fotoana fanaovan'andriamanitra zavatra amin'ny fiainanao rehefa nivavaka izay ny loha hevitra nomen'ny tompo zay zavatra tiako tena amin'izany zany dia hoe ny zavatra tian'andriamanitra ho atao amin'ny fiainantsika ny loha hevitra dia hoe ny fanomezan'andriamanitra arak'izay valaza ao am-bokin'ny Korintiana voalohany toko faharoa Korintiana voalohany toko faharoa dia eo amin'ny andininy fahafolo mamela maky kely azy vetivety aminao zany zao lazainy hoe dia isika no nanambaran'andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy no mamatra ny zavatra eny na dia ny saina lalina zay an'andriamanitra azy andininy faraika amby folo fa iza ny olona mahalala ny eo am-pon'ny olona fa tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany ary toy izany koa tsy misy mahalala ny eo am-pon'andriamanitra afa-tsy ny fanahin'andriamanitra andiny faharoa ambin'ny folo eto ilay izy fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika amin'ny baiboly tena misy izy dia hoe mba ho fantatsika ireo zavatra be da be le tianyteneny hoe fa tsy anankiray fotsiny zay nomen'andriamanitra atsika mahaimaim-poana ao filazantsara ny jona toko fahefatra koa Jesosy dia nilaza tamin'ny vehivavy anankiray zay tonga natsaka rano teo amoron-drano teo amin'ny lava-drano anankiray dia mody nangataka rano taminy Jesosy tora vehivavy ianao Jiosy za Samaritanako nahoana ianao mangataka rano amiko dia zao ny zavatra nytenen'i Jesosy azy ao filazantsara jona toko fahefatra andiny fahafolo izy Jesosy namalika anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo rano omeo hosotroko dia ianao nangataka taminy ka nomeny rano velona raha fantatrao izy izy ny fanomezan'andriamanitra dia ianao nangataka taminy ka nomeny rano velona andriamanitra manana fanomezana omenanao be da be tsy tambo isaina famelan-keloka dia fanomezana fahasoavana dia fanomezana ary misy karazany be da be ny fahasoavana ny fifaliana dia fanomezana ny fiadanam-po dia fanomezana ny fanambinana dia fanomezana ny fahamarinana dia fanomezana ny fanafahana dia fanomezana omen'andriamanitra atsika zany ary ny lehibe indrindra dia ny fanamasina tsy satomboka sy eo antsika dia fanomezan'andriamanitra izany fanasitranana dia fanomezan'andriamanitra zany ny fitahiana rabola fanomezan'andriamanitra zany ny zanaka fanomezan'andriamanitra zany ny tokantrano sambatra ny vady endry fanomezan'andriamanitra zany tsy tambo isaina ny fanomezan'andriamanitra andriamanitra manome tolotsaina
andriamanitra koa manome faendreny fanomezana dolo zarehetra misy koa noantsoina hoe fanomezam-pahasoavana fahasoavana fahaiza manao zany be da be tsy tamboisaina ny fanomezan'andriamanitra ka mandritra ny ty alady anankifitotsika iresaka fanomezana be da be zay maimaimpona avy amin'andriamanitra tena sahako milaza aminao fahita fiovana goavana ianao alamino ny programanao tonga avy amin'izany andriamanitra tsy mba mizatavan'olona fa na iza na iza isika ho avy na avy aiza isika na avy aiza misokatra ao anao ny fiangonana saina rehetra erany Madagasikara na ny eto Antananarivo am'raiky Sasiritsy na ny Tanjombato misy koa ny fiangonana saina eny Ivanja misy ny eny ino tezy teo ny eny Anosbe misy ny eny Pasapeto zay vao isokatra ihany koa misy fiangonana saina be da be na Antananarivo sy eran'ny Madagasikara tonga avy amin'izany tonga avy fa tena azo antoka tanteraka fanovany fiainanao Andriamanitra azo antoka tanteraka tonga avy fotoana zao andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tiako milaza aminao rehefa Andriamanitra ny asa amin'ny fiainanao tsy misy olona asakana an'izany tsisy ho baiboly raha Andriamanitra no miasa iza no asakana azony olona tao angamba mety hoe bloqué ny taratasy karakarainao ary azony olona tao angamba manaratsy anao azony olona tao angamba miteny zavatra tsy de tsara mikasika anao fa rehefa Andriamanitra ny isitona anao hiakatra rehefa le tanana avo tsy tamaso ny anainganao ambony zavatra rehetra sy anokatra ny ranomasina menanao amelo ny fahavalonao tsisy olona asakana an'izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faraky ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo dia zao lazain'ny tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko faraky ambin'ny folo ka ny andiny fahafito ambin'ny folo hoy izy hoe koa raha mba homen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fontsika vonino an Jesosy Kristy tompo dia iza moa no asakana an'Andriamanitra jerevy tsara raha mba homen'Andriamanitra azy ozy izy ny fanomezana tahaka antsika koa zany hoe nomen'Andriamanitra fanomezana vonino an Jesosy ozy izy ka iza moa no asakana an'Andriamanitra hitanao rehefa Andriamanitra no hanomeanao an'ilay izy iza moa no olona sahijoro asakana an'Andriamanitra noho zany manasanao aho avy tena tsoroka aminao fa tena tsy mbola misy fotoana lehibe tahaka an'izao zay ahafahanao tena hoe mifaly amin'izany tsy napoziko ohatr'izany ny fitiavan'Andriamanitra tsy napoziko tahaka izany ke ny fanomezana zay efa nomany ny tompo ahako le mpiaino mahafinaritra isany le mpijery mahafinaritra isany fotoana zao andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra ho anao mba rehefa tsaratsana inge hoe ianao zay omena fanomezana indray no asaina zany natao hoe fitiavan'Andriamanitra tena fitiavan'Andriamanitra lehibe amboary ny programa eto ny vady aman-janakao misy fotoana lehibe misy fotoana maro azonao isafidianana raha ao am'raiky Sasiritsy andorona lakely na ianao hiditra amin'ny enina maraina dia mirava amin'ny fito sasany dia avy any na miditra amin'ny fito sasany mirava amin'ny sivy na miditra amin'ny sivy dia mirava amin'ny folo sasany na miditra amin'ny folo sasany dia mirava amin'ny 12 na ozy ianao aloha ny atoandro ray adiny ray misy amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny ray sasany io amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay ny teny anglisy ao amin'ny raika ny teny frantsay ny am'ritsy fa adika amin'ny teny gasy ny toako teny dia misy hoe fotoana zay natokana ho an'ny tanora fotsiny rehefa amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa sasany ao amin'ny raika dia ho amin'ny manambady fotsiny indray ao amin'ny ritsy rehefa amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa sasany dia ny hariva indray dia fotoana amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany amin'ny 5 eo tonga avy amin'izany afaka misafidy zay ora mety aminao ianao fa tena anova tanteraka ny fiainanao Andriamanitra tena azoko antoka tanteraka fanovany fiainanao Andriamanitra alamino ny programa asao namana sy ny havana matsaka izy zay tena vonona indray anao amin'ny fifaliana vonona indray anao ampitsikitsikina anaja hikarakara anao zay mety mba tonga anao alezy tsara rehefa tonga ao am-piangonana matoka fa voaraina ny fandarantsika androany ary mino tanteraka fa andama amin'ny programa tokoa ianao ary ho avy ianao hiaraka amin'ny ankonanao dia ny parkina moa zany efa alamina tsara ny parkina rehetrarehetra na moto io entinao efa misy fandaminana mikasika an'izany na tomobile entinao efa misy fandaminana napetraka manokany amin'izany dia vonona indray anao ampifaliana izay vonona indray anao ampiadanana ary ampanajana tanteraka dia zay ny fitandarantsika androany fa manantena hitanao zay manomboka amin'ny alahady zao azadino fa manomboka amin'ny 20 ny volana septambra ihany koa nefa isakariva rehefa talata labilaka misy dia iresaka tsika ny amin'ny hoe miaina amin'ny surnaturel
eo vao tena metanao zany hoe ay ve tena azo ianana mariny teresaka tontolo ara-panahy sy ny surnaturel ty miaraka amin'andriamanitra ay ve tena ohatrana isy zavatra be da be ho renao sy iainanao ho expérimentenao manam-potonganao tonga zany hoe tena tsy napozika ohatr' zany izy raha iny tanjom-batony eny tianao tongavana na hoe atondranao ny afaka rehefa le isaky ny any am'raiky sy za misy am'dimy sasany arivo le isakariva le hoe miaina amin'ny surnaturel fa ny tanjom-bato amin'ny fiangonana saina tanjom-bato indray de rehefa atoandro de inao misafidy hoe iny tanjom-bato atoandro ve sa ny arivany am'raiky fa ny tanjom-bato de rehefa talata larobi sy ny zoma ny talata sy ny zoma de am'roambe folo sasany ny larobi am'rora sasany ny fotombavaka alahady ny tanjom-bato manomboka amin'ny alahady zao 18 septembre de amin'ny enina sasany maraina amin'ny valo sasany maraina indray de amin'ny folo sasany inao no misafidy zay ora mety aminao misy koa ny atoandro am'ray sasany de ny après midi na ny ariva am'roa ora sasany azo antoka ny fiovan'ny fiainanao aza velisy antony tsy atongavanao fa zahay tsy mitory-tsisy porofo azo ny antoka fa tsy maintsy miovan'ny fiainanao zay ny fandarantsika fa de manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Chaîne veloma tapoko tongony aty ny fotoana ny fito alady zay rahanao amin'ny fiangonana Évangélika Chaîne le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fito alady dia mitondra loha hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa ho ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaim-paona na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava ratsy amin'ny fiangonana Chaîne eo amin'ny sinema Rex sy ny Ritz isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sy sasany ny fiangonana Chaîne ny Tanjombato kosa indray dia amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy porofo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao